amin'ny sampana vony fivondronana talata maty Marimanjaka. Efa efatra taona izay nidirako fanily. Natonga niditra fanily dia nentany zoko mba hiditra fanily dia niditra ao tsapako fa tsara ny fanily. Ny fivenera tsara indrindra tady amin'ny fanily dia izahay miaraka mahandro, miaraka matsaka, miara-mifaly koa. Azoko tao amin'ny fanily dia lasa tsy kamokamo intsony, lasa mahay vona, lasa mahay manaraka ny signe de piste. Manantona antsika tovovavy rehetra na zazavavy hiditra fanily. Ny fanily dia tsara mandray anareo izay fanily Madagasikara na manana fahasembanana na tsia mandray anareo izay fanily kary manentana anareo ray aman-dreny handefa ny zaza hanao fanily rehetra betsaka velomady. Nenarako fivaliantsontsanta Fentriniaina, Fentra Ampiatsonana, 13 taona, fanily Madagasikara, diocèse n'Antananarivo, faritra malaza, fivondrona 36e malaza. Ny fahatsiarovana tsara indrindra taminy diako fanily rehefa milasy dia tsy mataotaotra, mahay karazana signe de piste. Ny nampamarikana tamin'ny diako fanily lasa tsy mataotaotra, tia manentana, tia mikaroka kilalao samihafa, lasa mahay karazana vony, mahay fitsaboana avy amin'ny alalan'ny zava-maniry, mahay mamoana zavatra avy amin'ny alalan'ny hazo sy ny tady. Ny lasa mahay miaina amin'ny fitsipika sy ny lalàna fanilo dia lasa be namana, lasa miray hina amin'ny hafa, miray saina amin'ny hafa, mahay mandray olona. Dia izaho koa mahay mandraitra, mahay manao liturgie. Hi everyone, my name is Minsk. I'm a girl guide for Fanily Madagascar Association. I'm from 67 hectares. I'm in the red branch, in the branch of 17 to 22 years old that we called AF in Malagasy. I joined the movement 6 years ago in 2014 and today in 2021 I'm still a member. Why? Just because I love guiding. Not only it taught me so much things, but also it helped me to develop myself. Education received from Fanily Madagascar is complete. We are educated spiritually, physically, and mentally. Because of guiding, I gained more self-confidence, then I became more responsible and more daring in taking actions that can make a better life. Our association too gave me many opportunities such as trainings that allow me to increase my knowledges, to improve my leadership skills, to learn me how to advocate, and the very exciting is that it led me to get in touch with the Girl Guide and Girl Scouts from other countries. The most important things that I received from guiding is that my voice matters, and with it I can change the world. To sum up, I would say that guiding is very interesting. Thank you. Je m'appelle Jean-Michel Yvonne. La compagnie des Guides de France, qui était en Bretagne, était composée de 4 équipes: Gazelle, Cigogne, Mésange et Coccinelle, qui étaient composées de 6 coéquipières par équipe. J'ai fait ma promesse le 23 avril, fête de Saint-Georges, 1950. Et j'ai pratiqué le scoutisme pendant au moins 3 ans. Et là, j'ai arrêté. Je n'ai pas suivi le mouvement du scoutisme. Mais j'ai gardé beaucoup de souvenirs de ce passage que j'ai effectué dans le bouddhisme. Parce que on était obligé de se lever tous les matins à 5 heures du matin pour faire le déroulage et la gymnastique. On allait souvent en sortie parmi les alentours de Fianarantsoa. Et c'était vraiment des journées favorables et expérimentales. Parce qu'on apprenait à la fois les signes de piste, la loi guide et les principes
On apprenait à faire des constructions, on apprenait les nœuds et les morses. On faisait à chaque fois des feux de camp. Je garde de ce scoutisme, de ce guidisme que j'ai fait, des souvenirs vraiment mémorables. Je me souviendrai toujours de ces journées, de cette façon de vivre, quoi, qui était toujours agréable. Alors, pour moi, le guidisme, le scoutisme m'a vraiment aidé à vivre. Dans la Loire, on dit que les guides chantent et sourient dans les difficultés. Malgré les difficultés que j'ai rencontrées dans la vie, dans mon service, j'ai pu affronter presque toutes les difficultés en me souvenant que j'étais guide, que j'étais scout et que je devais supporter avec joie toutes les épreuves que Dieu mettrait sur mon chemin. Et je resterai toujours guide Fanny de Madagascar jusqu'à mon dernier souffle, parce que j'ai reçu beaucoup de grâce, j'ai reçu beaucoup d'aide. Me voilà, à l'âge de 87 ans, encore en bonne santé. Nianarako Madame Mama Mendrika, afo amin'ny 67 hectare. Atiako mariana aloha zany fa za koa defa niry. Nanomboka andry ny ala mihitsy aky hatramin'ny afo. Ny tombontsoa azoko tao amin'ny fikambanana no nanosika anahy koa hampiditra ny zanako hiditra amin'ny fikambanana Fanilo Madagasikara. Fahitako Mendrika aloha zany dia tena tiany ny fikambanana, tena tiany. Ary tena iainany le lalàna fitsipika feno Fanilo. Misy lalàna sasany zao tena nataony mihitsy ahoana koa ny iainana an'izany, ahoana ny anatanterahana an'izany. Dia izay aloha zany hatreto dia mahita mihitsy hoe misy tombontsoa azo ny ao Fanilo. Ohatra zao le activité nataony nandritry ny fiboahana, le fandaharam-panabeazana ireny. Ireny sady mampanita-tsaina no mampitombo fahalalàna. Dia betsaka koa ny opportunité omeny fikambanana ny ankizy. Misy formation azo mikasika ny atsisika ohatra leadership. Dia misy fotoana ary misy occasion mba ahafahana mifanerasera amin'ny skoto-zazavavy any ivelany. Zavatra mampivelatra daholo zany. Resaka fahalalàna angamba izay dia eo koa ny fiainanan-dasy mba mivoaka ny ankizy miova amin'ny fiainana andavanandro. Ilaina daholo zany amin'ny fiainana satria indraindray mba misy tsy hoe ohatrany foana zany ny iainanao efa mba miova kely dia efa mba hainao zany ahoana koa no mahandro mikitay ohatra, miaina tsy hoe matory ambony fandriana fa mila mba mizatra izany ny fiainana, mila miova kely. Dia tia koa zatra anankiray tena hoe tsy ambany zavatra miara-pinoana. Zava-dehibe na dia ohatran'ny hoe mandray anjara amin'ny liturgie, fahasahianao miteny ery aloha ery amin'ny olona betsaka eo dia efa fahasahiny zany, efa zavatra zava-dehibe zany, zavatra tsara zany ny fianarana ten'Andriamanitra, zavatra tsara daholo, betsaka tombontsoa azo e. Izay angamba ny azo lazaina mikasika ny zava-tsoa hita sy azo amin'ny fikambanana Fanilo Madagasikara. Dia misaotra antsika.